Ny fahasahina no manokatra ny varavaran'ny fandresena ka ny fandresena ihany no fetra. Io no tena manentana no entin'ny mpitaridalana ny antoko antoka sy dinanosina ny ADN Edgar Razafindravany araka tamin'ireo delegaziona notariany raha nitsidika ny tapany andrefan'ny nosiny izy ireo. Nanomboka tao akazobe ny fiaonana ny azo ny fokotany manerinerina izay samy amin'ny ilany andrefa ny faritra Nalamanga. Ny tota amin'ny faritra Betsiboka izany ka nisy ny fiaonana tao Andriba, Mahatsinjo ary Maiva tanàna ho an'ny andro voalohany. Ny andro faharoa kosa dia nanombohana ny fiaonana tao Ambondromamy amin'ny lalam-pirenena fahaefatra ary vita izay dia niazo indray ny lalam-pirenena fahaenina ny ekipan'ny ADN tarihan'ny mpitaridalana trany ny azo ny faritra Sofia ka nitafa tamin'ny ponina tao Mampikony sy Port Berger. Ny andro fahatelo kosa dia niazo ny renivohitry ny faritra Iboeny ny Di ka niona tamin'ny ponina sy ny tompona andraikitra tao Mahajanga ary ny andro fahaefatra moa dia maro voaino nanaovana ny famelabelaran-kevitra. Fizarana fanantenana sy vahaolana no nataona Andriamatoa Edgar Razafindravà tamin'ireo toerana ireo ankoatra ny fitsidiana ifotony hijerena ny zavamisy iainan'ny ponina. Ny antodian'ny Edgar zany raha bahoaka tokana ka fitiniko dia tsy amela intsony ny vahoaka malagasy ho irery. Fiantombohan'ny fiaraha-miasa ny fiaonana toy izao izay niresahana toy ny zoky sy zandry tokoa satria nalalaka ny fanehoan-kevitra sy ny fifampizarana natao ka navitrika tamin'ny fifampidiniana ny rehetra ary nandray anjara feno satria sambany tamin'ireo toerana maro no tsidihana no niatrika mpanao politika miresaka amin'ny vahoaka toy izao sady politika hafa noho ny hafa satria politika tsy politisianina efa nazatra tamin'izay fa politika entina mampandroso ny tanàna sy ny ponina ao aminy. Nisy raha teo ny gazety izay nozaraina izay manazava ny mikasika ny ADN ka nahamora ny fifandresen-dahatra. Maro mantsy ny nametraka aiasa hitovy tamin'izay efa nisy teo aloha ihany saingy resy lahatra aveo fa tsy politika bontolo fa politika imainga ifotony. Itoy ao anatin'ny fiarahana izany ka eo no manomboka ny ADN izay iarahana mitady vahaolana eny ifotony sy ametrahana ny politika mpampandrosoana tena izy. Ilaina fahasahina nefa izany rehetra izany ho an'ny tsirairay. Le fahasahina eto dia ny fahasahina anjainy andraikitra eny ifotony. Ohatran'izany ny antondianay laza amitsika zany araky ny teneniko teo fa teny fampanantenana dia hoe mila fahasahina ny mandray an-tanana no avitsika. Satria dia verina fa hoe fandresena raha io resaka soratana ao anatin'io gazety io dia ny fandresen'ny tsirairay. Raha tsy mandroso ny tsirairay androsoana motsika. Raha tsy mandroso risa tokantrano androsoana motsika. Ivoatra hoana motsika. Raha tsy mandroso ny tanànatsika dia fitambarana izay rehetra izay ny firenentsika. Ny fananganana ny ADN na ny antokantoka sy dinanosy eny ifotony no isan'ny vahaolana lehibe indrindra satria miainga eo ny politika ny fampandrosoana tena izy ary an'ny vahoaka isaky ny toerana misy azy ny antoko fa tsy tony ny teo aloha satria izay antoko nisy hatramin'izay dia any ny mpitondra fanjakana no napetraka avy any ambony ka rehefa lasa ny mpitondra tsy eo amin'ny fitondrana intsony dia manjavona toy izay ihany koa ilay antoko ka raikitra ny fivadiana palitao isaky ny fitondrana misy. Miala ihany koa amin'ny fiandrasana ny indray mitetehana fanjakana eo amin'ny fanampiana ho azo raha isy zany sy ny fanambazana vola izay tsy maharitra satria rehefa vita ny fifidianana dia vita ihany koa ny fifanarahana. Ny ADN kosa nefa dia hijanona trano ho an'ny vahoaka nanangana azy sady tsy natao hitadiavan-tseza fa natao hifanampiny ny mpikambana eny ifotony ary misy ny dina sy ny antoka hifamatora ny ADN sy ny mpiara-dalana aminy. Ahoana moa ny afahantsika eritreritra zavatra fa raha tsy tsika mianakavy ny fanoana ao anaty antoko dia famelona izay le hoe antoka ao anatin'ny fikambanana ao anatin'ny antoko politika dia ny faharoa hoe dina tandremana sy vato-be-rano zany ny atao engagement fa sahiny zany fa raha ny vato-be-rano kosa ianao ka hoe anao politika ny seza voasoratra hoe zany anao politika ny vola ary patitra vatotao isan-kerin'iny zany tsy adeheny zany dia farany a tokana zay nosika zay ny hoe antoka sy dinanosy. Tamin'ireo toerana notsidia ny mpitaridalana ny antoko antoka sy dinanosy dia saika nahitana trano lehibe ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina nandray azy teo ihany koa ireo tompon'andraikitra isa tokony. Dafarainy ty isany manina raha fitinina satria ny vahoaka ihany koa dia tony ny efa elany ny androny toy izao nataony Zoky Edgar izao ary vonona ny iara-dalana aminy satria mitovy ny fomba fijery. Tafita tany amin'ny ponina notsidiana ny fahasahina tian'Andriamatoa Edgar Razafindravà nampitaina. Afaliana trano ny fiaonana tamin'ny ilana andrefa nosy notsidian'ny mpitaridalana ny antoko ADN iny ka tsy tsaroana intsony ny avizanana sy ny hafanana migaingaina fa samy hafapona ny mpitsidika na ny tsidiana.